ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Vadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendrihany anareo ho mpanao ratsy. Petera 1:2-1:1 sy 2:12. Miveriberina trany ireo vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Tsy hoe vanim-potoana moa zany fa ny toetra ny vanim-potoana misy ankehitriny dia toetra ny faharatsiana. Ary anisan'ny faharatsiana mielipatrana manerana an'izao tontolo izao ny atao hoe fitiavana fampanararam-po ny filany nofo, filanam-bany. Fehezina mihitsy izy io. Ka arakaraka ny iantomoan'ny fiafaran'ny tantarantany no iasan'ny Satana sy ny heriny rehetra andresena ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ity filana ara-nofo ity, filanam-bany. Ary fakapanahy izay ampiasainy talohan'ny idirana teto ambonin'ny tany izy io, ary dia io ihany koa no andavony amingana ny vahoaka maro. Eny fa na dia ny zanak'Andriamanitra aza. Ary dia vonina hanimba amin'ny alalan'ny fakapanahy ireo izay tsy mametraka ny filany eo am-pelatanan'Andriamanitra io Satana io. Tsy voatery ny toetrambany na maivana no tena kendreny, fa amin'ny alalan'ireo izay manaiky ampiasainy taona sy hisarika ny lehilahy sy ny vehivavy any amin'ny fanaranam-po izay melohy ny lalàn'Andriamanitra dia velariny ao ny fandrika. Aoka hitandrina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao fa tena mora dia mora mihitsy ny faratsiam-pitondran-tena amin'ny alalan'ny fijerena, amin'ny alalan'ny fizarana sy ny fitenena. Tena mora ary dia tena betsaka ny tratran'izany. Afatra ho an'ireo mpitarika ny vahoaka an'Andriamanitra, ireo mitana andraikitra ambony ara-panahy, mampianatra ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra isika ary manambara manohana izany lalàna momba ny fatokiana an'Andriamanitra eo amin'ny fahitsiana ara-pitondran-tena izany. Aoka hiantehitra amin'i Kristy fa izy no hampandresy antsika. Aoka ho resena ny fandrika Kristy ary indraindray dia tena ireny filana sy azo lazaina hoe filany nofo ireny tena mandavo ny akamaroan'ny kristianina, ny akamaroan'ny zanak'Andriamanitra. Aoka ho fehezina eo ambany fahefan'i Kristy izy ireny. Fantatry Satana mantsy fa raha meloka amin'ny iray aloha isika dia meloka amin'ny rehetra, ary dia eo ambany fifehezany avokoa hiara-ny fahasimbana, ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Ary raha misy toe-javatra sarotra tsaboina indrindra eo anivon'ny vahoaka an'Andriamanitra, sarotra tsaboina andaniana rondoandro ao manalina, mampiady saina ireo mpitarika ny fiangonana dia ity resaka faharatsiam-pitondran-tena ity. Ary dia tena misy mihitsy aza antoko miaro an'izy io hoe ahoana ny arovana an'izy io na dia fahita fa tsy mety aza ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary dia sahiran-tsaina dia tafiditra mampisara-bazana ny fiangonan'Andriamanitra. Fantatry Satana fa efa tonga ny fotoanany ary tsy manam-potoana firy iasana intsony izy, ka dia hanapatra ny heriny amandrina ny vahoaka an'Andriamanitra, indrindra eo amin'ny filana ara-nofo sy ny fanararaotana eo amin'ny filany nofo. Ry malala, mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Fadio ny filany nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny ary aoka ho tsara ny fitondran-tenareo any amin'ny jentilisa mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendrihana anareo ho mpanao ratsy. Ho tafatoetra amintsika zany afatra izany, fadio ny filana fanao ratsy. Ampian'Andriamanitra isika noho ny herin'i Kristy hivavaka isika. Omeo hery izay Jesosy eo mba hanarahana ny tenao, atokinanao ary ny herinao ny hiaro anay amin'ny fakapanahy rehetra, indrindra ny fakapanahy ratsy indrindra amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Tahio ny tsiraray avy aminay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.